dia faly manolotra ny arahabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Jean Forêt Santé aty Canada indray ny tenako aty ampialatsasatra amin'izao fotoana izao ka dia mifampizara amintsika hatrany ny momban'ny fahasalamana ka amin'ny fotoana ohatran'izao zany no fakako aina kely amin'ny activité rehetra izay atao no resantsika zany dia ny momban'ny dépression nerveuse na ny arerahan-tsaina. Mirokatra dia mirokatra tokoa ny arerahan-tsaina amin'izao fotoana izao mandritra ny crise izay mitranga eran-tany dia ny coronavirus izany niady any Ukraine sy Russie ny any Madagasikara moa zany dia manginy fotsiny zany ny resaka ra-toekarena ny zavatra rehetra ny catastrophe naturelle izay mitranga toy ny tondra-drano ny cyclone ny anoanana sy ny sisa sy ny sisa kanefa dia tsy maintsy miodina ny zavatra rehetrarehetra ary tsy maintsy mandroso amin'ny famahana olana tsy maintsy mandroso amin'ny fiainana andavanandro kanefa ny saina koa zany dia toy ny milina ihany izy io ka mba mahalala reraka ka isika olombelona ihany no afaka anana an'izany karazana arerahana izany eo amin'ny alalan'ny fitandrovana sy ny sisa sy ny sisa. Efa nazavaiko teto ny resaka momban'ny dépression nerveuse na arerahan-tsaina ohatry ahoana ny fisehoan'izany dia mahatsiaro zany ny olona iray hoe rera-dava raha ohatra moa ianao zany hoe misy fotoana hoe miasa mafy ianao ohatra miaro tory ianao na hoe nisy zavatra izay nanahirana anao dia normal ny olona iray raha ohatra ka hoe reraka izy zany kanefa tokony hoe ilay arerahana zany mba amin'ny fotoana fohy fa raha ohatra kosa hoe reraka ianao androany reraka ianao rapiso reraka ianao mandritry herinandro mandritry ny volana mandritry ny taona dia mieritrereta ihany satria izay no atao hoe arerahan-tsaina na ny dépression nerveuse. Ny olona zany voanio dépression nerveuse io dia tsy de mba mahavita zavatra firy zany ary mahatsiaro zany akiviny satria samihafa matsy zany ny arerahana tsotra sy ny hoe akivina efa mitaky zavatra hafa zay ary raha ohatra ka hoe misy zavatra zany hoe mahafinaritra anao foana zany manao an'iny zavatra iny dia tampotampoka eo zany dia tsy tianao intsony ny manao azy. Rehefa misy zany izay hoe karazana fambara izay dia manatona zany ny dokotera satria misy zavatra zany ao aminao izay mila arenina dia eo ihany koa zany ny ataontsika hoe angoasy na ilay hoe fanaitaina na ara-toetsaina izany zany hoe matahotahotra foana ianao zany normal ny olombelona iray raha ohatra ka hoe misy zavatra manahirana ny lohany misy zavatra atahorany kanefa raha ohatra ka hoe ilay angoasy na ilay fahatahorana zany isan'andro zany ianao dia toa matahotra zavatra zay tsy fantatrao mazava hoe inona marina le zavatra atahoranao dia amin'izay fotoana izay zany ianao dia tokony efa maimahina fa ao aminao zany ny arerahan-tsaina na dépression nerveuse. Manakatsangana zavatra maro zany io karazana retina io satria na entrepreneur ianao na mpitondra fanjakana na mpianatra na mpiasa amandrarà na olon-tsotra dia manakatsakana ny fiainanao ny arerahan-tsaina na ny dépression nerveuse satria mampiena ihany koa ny karazana fitadidiana na ny mémoire izany dia manakatsakana ihany koa ny akingan-tsaina eo amin'ny fanapahan-kevitra eo amin'ny karazana hoe
figatsaina décision zay tokony raisina aingana dia aingana zany amin'ny fiainanao andavanandro dia misy karazana ralentissement zany amin'izay zavatra rehetrarehetra izay ka mila mahafantatra amin'izay ianao zany satria raha ohatra koa ianao miziriziry fa hoe tsy tia lala zany ianao fa hoe salama foana ka nefa efa hitanao fa misy fiatraikany eo amin'ny asanao, misy fiatraikany amin'ny olona manodidina anao ny fombafombanao dia efa tokony zany ianao manatona dokotera. Ary indrindrandrindra koa moa zany dia ilay olona mora tezitra ary ilay olona izay tsy manana intsony midina zany lay atao hoe capacité de jugement na ny capacité de perception sy ny discernement izany zavatra rehetrarehetra izany zany dia perturbé daholo zany amin'ny olona ao anatin'ny dépression nerveuse. Inona zany no hoe fitandrovana tokony atao amin'ny karazana aretina toy ireny. Maro dia maro zany ny hoe prise en charge izay tokony horaisina zany dia ny hoe amin'ny andavanandro ianao zany dia tokony foana zany ianao mahatsapa amin'ilay ataontsika hoe karazana plaisir na ny joie de vivre zany. Vao foa maraina ianao zany dia tokony efa ho falifaly ianao zany, fa raha ohatra ianao hoe foa maraina dia efa soresorena dia efa tsy dia metimety loatra, efa marary an-doha, dia raha matetitetika loatra zany zay zavatra zay dia efa mieritrereta ihany fa misy zavatra tsy mandeha milaony zany ao aminao. Tokony ianao zany ho tia ny fiainana à n'importe quelle circonstance, izany hoe tokony foana ianao zany manana karazana motivation amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Tokony foana ianao zany mahay mandinika sy ny apprécier zany ny fotoana iray izay hoe iainanao. Ohatra anao anatina zaridaina ohatra dia tokony ianao zany andre ny fofom-boninkazo sy ny natiora ary ny rivotra mitsoka sy ny vorokely tokony afinafinaritra anao daholo zay zavatra rehetrarehetra izay. Fa raha ohatra zany hoe tsy helinao mihitsy zany zavatra rehetrarehetra izany amin'ny fiainanao dia mametrany fanontaniana ihany hoe metimety ve ny tenako sa tsia. Raha ohatra ka ny olona rehetra manodidina anao zany tsy alaise ianao ary mahita foana zany ianao zavatra izay hoe manakatsakana ny fifandraisanao amin'olona ao anatiny daholo zay zavatra rehetrarehetra izay. Ary eo ihany koa zany ny hoe eudaimonie moa zany dia ny hoe karazana fa raha ohatra zany hoe misy zavatra zany hoe mahafinafinaritra anao foana ny manao anazy zany zay zany ny eudaimonie. Dia tapitapika ao zany tsy tianao intsony zany ny manao an'iny, zay zany dia efa signe anankiray. Ka no anatin'ny fitandrovana zany dia ny hoe voalohany indrindra aloha zany ny fahafantaranao an'izay hoe karazana hoe humeur anao zay aloha zany efa conscient ianao zany fa misy zavatra izay manelingelina anao zany amin'ny fitiavanao ny fiainana dia tokony efa mametram-panontaniana ianao zany. Ny sakafo ara-pahasalamana efa nazavaiko teto foana zany fihinanana ny fruit sy ny légume, ny fihinanana ny voamaina, ny henan'omby zany mba ekena ny fihinanana azy, ny siramamy, ny sira, ny lafarinina sy ny saosy be loatra zany mila velona.